fa le miarabantsika ry namana malala amin'ny alalan'izao fandarana mahafinaritra izao. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, manasa antsika ihany koa mba hanaraka ny taridalana, ny afatra sarobidy izay omeny ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity fionantsika ity. Tamin'ny fionantsika teo aloha dia niresaka ny amin'ny atao hoe ny herin'ny filazantsara, ny fiovampo. Andriamanitra dia namerina ny zanak'Israely sy ny Joda avy any amin'ny fahababoana ary averiny indray ho any amin'ny tany Kanana izay nampanantenaina, tany fahasambarana, tany fiadanana izay nomenan'izy ireo. Dia ho antsika ankehitriny miaina amin'izao vanim-potoana farany izao, itsika izay zanak'Israely amin'ny andro farany, dia izany ihany koa no tian'Andriamanitra atao antsika. Alainy avy any amin'ny fahababoana isika, avy any amin'ny fahotana, avy any amin'ny faharatsiana izay nahazatra antsika, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-pahefana, ny fitiavam-bola, ny fifanaratsiana, ny fifankalana, indrindraindrindra ireo toe-javatra izay mandika ny didin'Andriamanitra. Izany no atao hoe fahababoana, alainy avy any isika ary ampodiny ho any amin'ny tany izay tia nomena antsika. Dia ilay tany fiadanana, tany ny fahasambarana, ilay misy ny fahasambarana mandray. Zany no programan'Andriamanitra ary zany no azo lazaina fa faratampony amin'ny fanomezana izay tian'Andriamanitra omena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Iaino ny toy izany afatra lehibe zany isika amin'izao fionantsika izao, ny amin'ny atao hoe mihery ny filazantsara. Ahoana mihery ny filazantsara? Ahatonga ny hery ny filazantsara andahitra eo amin'ny fiainako, isy vokany eo amin'ny fiainako, na dia mbola eto amin'ity izao tontolo izao. Ity ihany aza isika. Alohan'ny hanoantsika ny afatr'Andriamanitra, andeha hiaraka hivavaka isika tompo. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, misaotranao zahay amin'ity fionana ity. Faly izahay hiaino ny teninao, ary tsy hiaino fotsiny fa andray am-po izany, ka ampiatra izany ho fiainanay tsiraray avy. Sokafana ny foamam-panahy andray ampitiavana ny teninao, ka ho fiainanao anay ny teninao. Tononoko ny vavaka noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Lohevitra izay rantsika mandinika androany dia ny atao hoe herin'ny filazantsara. Ny herin'ny filazantsara. Zava-dehibe ny fahafantarana izany herin'ny filazantsara izany. Inona moa ny atao hoe filazantsara? Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny filazantsara. Filazantsara ny marka toko voalohany. Marka toko voalohany. Ka hovakintsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Inona no atao hoe filazantsara? Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny nendohan'ny filazantsara ny Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Ny nendohan'ny filazantsara ny Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Ny filazantsara izany dia Jesosy Kristy. Ary tsy Jesosy Kristy arak'izay fahafantarantsika azy, fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Misy heviny lehibe manko zany. Misy ny atao hoe Jesosy, misy ny atao hoe Kristy. Tamin'ny andro taloha, tamin'ny andro ny tenin'Andriamanitra, fa izy io tsy zanak'Andriamanitra, tsy ilay nateraky Maria Virjiny, fa Maria ny tsara, ny filazantsara, filazantsara ny Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Ao amin'io Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra io no misy ny filazantsara. Ny filazantsara dia Jesosy Kristy. Eo amin'ny fanombohan'i Jesosy ny asany no manamarika i marika fa ny filazantsara ny Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra, manomboka izao. Mitantara i marika. Ary rehefa jerentsika ny andininy 410. Andininy 410.
sy andiny fahadimy ambin'ny folo amin'io marika toko voalohany io dia zao nambarany tenin'andriamanitra ary rehefa voasambotra jaona dia nakany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra nitory ny filazantsara an'Andriamanitra misy zavatra anankiroa samihafa eto izay iray ihany Jesosy niteny manao hoe zaho sy ny iray dia iray ihany zay nahita dia nahita nyray ny filazantsarani Jesosy Kristy zany dia filazantsara an'Andriamanitra ihany zavatra iray ihany ireo izany hoe mitovy ny programan'Andriamanitra ray mitovy amin'ny programan'i Jesosy Kristy zanaka tsy misy volo mifanorandrana mihitsy ka hoe samy hafa ny programan'i Jesosy hafa indray ny programan'Andriamanitra fa ny filazantsara an' Jesosy Kristy no filazantsara an'Andriamanitra zao le filazantsara amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo marika toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebay ianareo ka minono filazantsara efa tonga ny fotoana akaiky ny fanjakan'Andriamanitra efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebay ianareo minono filazantsara mino an' Jesosy Kristy ilay filazantsara hoentin' Jesosy Kristy ilay Jesosy Kristy filazantsara mino ianareo ilay filazantsara an'Andriamanitra mino ianareo ary ina le filazantsara le fanjakan'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay zay omen'Andriamanitra maimaim-poana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny zavatra lehibe zay tokony matimatesantsika zany zao ny zavatra lehibe zay tokony andanim-bola andaninany rondo andaninany fahaizana ny momba antsika zay katsana amin'ny fomba rehetra dia ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra io fanjakan'Andriamanitra io satria ina ny antony dia tsotra ihany ny fanjakan'Andriamanitra maritra mandrakizay zay ny voalohany maritra mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra lay filazantsara ny famonjena dia maritra mandrakizay zay no antony tokony hitiatsana an'io filazantsara ary ny antony faharoa dia lay fiainana mandrakizay dia feny fahasambarana feny fiadanana feny fifaliana lavitry ny ranomaso lavitry ny fahoriana ary dia ny olona sambatra mandrakizay zany no antony tokony hikatsahana an'izy io isan'andro ny filazantsara hafa akoatra ny fanjakan'Andriamanitra dia mandalo ihany vetivety ihany ary mamitaka ny filazantsara hafa akoatra ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ahoana ary no hatonga antsika hiaina sahady amin'io filazantsara fanjakan'Andriamanitra mandrakizay ahoana ny atao inona ireo dingana zay tsy maintsy arahana mba hatonga anao mba handray ampo io filazantsara dia ny fanjakan'Andriamanitra io ahoana no hatonga antsika zany mihitsy no tokony atao ry namana malala maro amintsika no mandany hery mandany vola mandany fotoana eny mahafoiaina mihitsy aza mikatsaka arena ny zavatra mety mandalo eto amin'ity tany ity ahoana ny atao mba hikatsahana izany filazantsara dia fanjakan'Andriamanitra mandrakizay zany andeha ho raisina ny tenin'Andriamanitra vakitsika izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko 7 andininy 420 andeha jerentsika voasoratra ao amin'ny Romanina toko 7 andininy 420 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany andalany teny zany zao nambarany tenin'Andriamanitra indrisy olo-mahantra aho iza no anafaka amin'ny tenany ity fahafatesana ity indrisy olo-mahantra aho ny fomba fiteny hoe indrisy ry namana malala isa ny rahantsika mahafantatra fa fanehoan-kevitra farany tena mampalahelo ny fomba fiteny hoe indrisy ka io toe-javatra io no ampiasain'ny apôstôly Paoly hanambarana
fa isika de tena olona mampalahelo, olona tena mahonena, olo mahantra indrisy, olo mahantra ao. Iza no anafaka ahy amin'ny tena nyty fahafatesana ity. Iza no anafaka ahy amin'ny tena nyty fahafatesana ity. Iza no anafaka amin'ny tena nyty fahotana feno ota ity. Iza no anafaka amin'ny tena nyty fahaverezana ity. Lalako izay mizotra mirimorimo makany amin'ny fahaverezana, olo mahantra indrisy, olo mahantra. Iza no anafaka amin'ny fahafatesana, iza no anafaka amin'ny fahotana, iza no anafaka amin'ny fahaverezana. Ireo zavatra telo ireo manko tsy misaraka ireo ary fomba fiasan'ny Satana: ny fahafatesana, ny fahotana ary mitondra ho any amin'ny fahaverezana. Tsy afaka misaraka ireo zavatra anankitelo. Ka iza no anafaka antsika amin'ireo toe-javatra telo ireo: ny fahotana, ny fahafatesana ary ny vokany de fahaverezana, indrisy, olo mahandro. Ny voalohany zany de zao: miaika isika fa anaty lavaky ny fahotana, anaty lavaky ny fahaverezana, anaty lavaky ny fahafatesana, ary malahelo mihitsy amin'izany toerana misy antsika izany, malahelo mihitsy. Zay zany dingana voalohany iainantsika ny herin'ny filazantsara. Ny dingana faharoa de voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5:12. Andeha jerentsika avadika ny soratra masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5:12 ka andininy 30 sy ny 1:30. Asan'ny Apôstôly toko 5:12 andininy 30 sy ny 1:30. Zao no ambarany tenin'Andriamanitra: ary rehefa nentiny nivoaka izy roalahy, rehefa nentiny nivoaka izy roalahy, dia hoy izy: Tompoko, inona no mety ataoko mba hovonjenao? Inona no mety ataoko mba hovonjenao? Ary rehefa de hoy izy roalahy: mino an Jesosy Tompo, de hovonjena ianao sy ny ankonanao. Io zany dingana faharoa. Nentiny nivoaka izy roalahy, de nanontany an'izy roalahy izy manao hoe: inona ny ataoko mba hovonjenao? De hoy izy roalahy taminy: mino an Jesosy Tompo, de hovonjena ianao. Ny finoana an Jesosy Kristy no tsy ambaratelo ny famonjena, finoana ilay filazantsara, finoana ilay fanjakan'Andriamanitra. Raha jerentsika ilay nanomboantsika ny fionana terim-piandohanany amin'ny hoe ny nanomboan'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra, ny filazantsara an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ilay Jesosy Kristy mpamonjy mateo amin'ny hazo fijaliana 2000 taona lasa izay, tsy hitan'ny masonao, tsy notsapahin'ny tananao, tsy hen'ny sofinao. Ngamba tantarantsara na rony ataontsika hoe filma irony na ahafantarantsika azy. Fa izao io fahafatesana 2000 taona lasa io de misy akony amin'ny famonjena, famonjenanao aty amin'ny taonjato faha 120 zay iainantsika kehitriny. Ka ahoana ny ahatonga an'izay hiatra eo amin'ny fiainako? Amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny finoana. Ahoana no ahatonga antsika izay maty ao anatin'ny ota sy ny fahafatesana mba hiaina indray ny fiainana mandrakizay, dia amin'ny alalan'ny finoana, na dia ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fahafatesana azy, ka mino an Jesosy dia azo ny atao no mampiaina antsika ho mandrakizay, fiainana mandrakizay lay filazantsara. Ka hoy izy mirahalahy hoe: mino an Jesosy Tompo, ino izany Jesosy zany, de hovonjena ianao sy ny ankonanao. Tsy ho azy ihany zany teny zany, fa ho ahy ihany koa, ho anao zay manaraka ny fandarana. Mino an Jesosy Tompo, de hovonjena ianao sy ny ankonanao. Inonao ve fa ny fahafatesany tamin'ny 2000 taona lasa izay hitondra famonjena ao anao? Inonao ve fa ny maty de mbola hitsangana ka hiaina fiainana mandrakizay? Zavatra impossible, tsy azo tanterahana amin'ny maha-olombelona antsika, amina fahatakarana voafetra antsika, kanefa de ataon'Andriamanitra izany, hitranga izany. Mino an'izany ve ianao? Mino an Jesosy, de hovonjena ianao sy ny ankonanao. Ary ny fepetra fahatelo izay ahafahantsika miaina sady ny herin'ny filazantsara dia voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4. Andeha jerentsika ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4
ka andininy faharoambiny folo. Asan'ny apôstôly toko fahefatra andininy faharoambiny folo. Zao no ambarany tenin'Andriamanitra. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra. Tsy misy, na dia anarana be voninahitra zay andoaliany zao tontolo zao aza, tsy misy anarana hafa ahazona famonjena afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ireny. Ilay Jesosy Kristy filazantsara mandrakizay, ilay Jesosy Kristy mpamonjy, mpanavitra, ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona ahazona famonjena, ahazona sitraka afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ry namana malala, manaraka izao fandarana izao, mahagaga loatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika, mahagaga ny famondrampon'Andriamanitra, mahagaga ny drafim-pamonjena tsotra de tsotra omen'Andriamanitra ny tsiraray avy. Mahagaga ilay filazantsara izay atolotr'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika tsiraray, ho an'ny olombelona rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany filazantsara izany. Izany fiainana mandrakizay izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Inona moa zany no anjarako? Inona no anjaranao? Ny anjarako zany de tsotra. Ny anjaranao zany de tsotra. Mandondonao am-ponao Jesosy Kristy. Raha miainy ny feony ianao, raha henonao ny feony, dia mamono varavaran'ny fonao ianao. Voaina ny varavaran'ny fo. Ahoana ny fomba fisehony zany? Manaiky hidiran'i Jesosy Kristy. Manaiky ny sitrapo rehetra mba ho fehezin'i Jesosy Kristy. Manaiky ny fomba fisainana rehetra, mafy de mafy zany. Ny sitrapoko de zao ny faniriko, kanefa de tsy maintsy ho fehezin'i Jesosy Kristy. Zany no anjarako, zany no anjaranao, manaiky ny sitrapon'i Jesosy. De ho hitanao fa manomboka amin'izay fotoana izay dia hisokatra ao am-ponao ny fiainana mandrakizay. Hisokatra ao am-ponao, hisokatra ao am-poko ny filazantsara, ary ho lasa fiainana izany. Ho mahafinaritra ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra etsero andavanandro amin'ny fotoana rehetra, de ho fifaliana ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra satria ny aina sahady ny herin'ny filazantsara, ny velona sahady ny herin'ny filazantsara. Tsy any amin'ilay paradisa mandrakizay zay homanin'Andriamanitra vao hiainana ny herin'ny filazantsara, fa de ny eto ambonin'ny tany de ho fifaliana ny aina ny herin'ny filazantsara amin'ny ao tokantrano, amin'ny mpiara-mivavaka, amin'ny mpiara-miasa, amin'ny mpiara-miangona, amin'ny eny an-dalana eny, de ho fiainana ny herin'ny filazantsara ary ho fifaliana ny aina amin'izany toe-javatra izany. Ny tompo ampitoetra izany lesona sarobidy izany ao am-poditsika tsiraray, ampitoetra ka hatonga an'izany ho velona ao anatintsika. Andeha isika hiaraka hivavaka. Ray tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao zay fa nampafantarinao anay ny toerana misy anay indrisy olo-mahantra, iza no anafaka amin'ny tenany ty fahafatesanay ity. Tsapanay zany ankehitriny Andriamanitra, ka de mitolo-batana eo anatrehany azo fijalian'i Jesosy Kristy zahay. Hino ny fahafatesanao hitondra famonjena zay Jesosy io. Hino ny fiverenanao tsy ho elaintsony zay amarana ny tantarany tany, anomboka fiainana mandrakizay. Ary manaiky anao ny sitraponao zay Jesosy io. Ka nao mafinao mora de tsy miala aminao zahay. Ta io ny manaraka izao fandarana rehetra izao, handray ampony hafatra, ampiatra izany eo amin'ny fiainana andavanandro, ka ny filazantsara, ny fiainana mandrakizay de hiainana sady ankehitriny. Tononona ny vavaka noho ny anaran'ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amen.